Jeremia faenina andiny faenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah, mijanona eo an-dalana ianareo ka izahao, ary antanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana tsara ka iny no izory. Dia hita fitsarana ao amin'ny fanahinareo ianareo, nefa ho izy tsy zotra amin'izany izahay. Toy izantsika koa amin'ny famakiana ny ten'Andriamanitra amin'ny Korinthiana voalohany, 5:10. Andiny fahavalo amin'ny dimapolo. 5:10, andiny valo amin'ny dimapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany raha malalako dia miorena tsara, aza miova, mahay fabe mandraka riva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy korofika ilay zanareo aina ao amin'ny tompo. Alleluia. Ry havana, ny fotoana tahaka an'izao dia fotoana ihany koa tahaka ny convention, izany hoe fihaonana izay azahoana mampita ny fampianarana sy maha Jesosy mamonjy atsika. Fotoana tahaka izao koa dia andraisana an'ireo vahiny izay atao tsy mpivavaka ato, nefa mba hahafantarany koa hoe izany ilay atao hoe Jesosy mamonjy. Alleluia. Efa henitsika matetika ny atao hoe lalana masaka hatramin'ny ela, sy ny hoe mahareta aza miova. Fa ho amafisitsika indray zany androany, mba ny rehetrarehetrany mba tsisy iovaova, ary mbola andeha amin'izay lalana masaka nandehanan'ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be teto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Andro farany izao andro misy atsika izao, miazakazaka be ny fivoaran-javatra rehetra. Any Los Angeles zao any amin'ny faritsy Amerika dia misy haitany, ary vokatr'izany haitany izany dia misy afo tsy fantampevina, mandory trano, mandory ala, mandory tanàna, very-hevitra tanteraka am-poniny, afo tsy hay vonoana, tsy maharaka atsony na firenena matanjaka sy malaza izany, tsy maharaka atsony ireo pompier, tsy maharaka atsony ny helikoptera, fa tena afo tsy hay vonoana. Teo amin'ny tantara teto amin'izao tontolo izao dia mbola tsy nisy tahaka an'izany, indrindra tamin'ireo firenena lehibe. Manambara fa izao miamiova ny zavatra rehetra, efa kaiky ny farana. Noho izany ho atoranao ny lalana masaka hatramin'ny ela. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe mandehana amin'izany ianao, dia hita fitsarana ao fanahinao ianao. Mbola ho avy mantsy ny fitsarana izay alantsika amin'ity tany feno ady, eto amin'ity tany feno olana, eto amin'ity tany feno devoly ity, ary andehanantsika any amin'ilay toerana fitsarana mandrakizay. Mbola hitsahatra amin'ny fanahinao, hitsahatra mandrakizay. Nefa raha tianao no hany, dia hoy ny ten'Andriamanitra eto hoe misora amin'ilay lalana masaka hatramin'ny ela. Mahareta aza miova. Dia rao Jesosy, hijery mikasika an'ity batisa aloha ity tsika, izay tokony haretany tsirairay avy. Amin'ny Romanina 5:1, Romanina 5:1, manomboka amin'ny andiny voalohany, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ka tamin'ny andiny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika? Mbola toetra amin'io tavaisika tombon'ny fahasoavana. Sanatria izany, ataontsika izay matiny amin'io tahoana no velona amin'ny any. Tsy fantatrareo fa na iza no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy
tena atao batisa ho amin'ny fahafatesana. Noho izany niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana sika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika amin'ny fiaina baovao. Fa raha niarana levina tamin'ny endriky ny fahafatesana sika teo tahaka izany koa tsika amin'ny endriky ny fitsanganana ny maty toizantsika. Fa fantatsika fa ny olontsika taloha dia niara-nombona taminy hanomboana ny tena ny ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka tamin'ny ota ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona koa. Ary fantatsika fa raha natsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Efa nazavain'ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny fivadikana fa ny batisa raha ao anatin'ny baiboly dia midika hoe fandevenana. Ny olona atao batisa zany dia levina. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny batisa isika. Ny olona izay mivavaka ao anatin'ny fivadikana 3 andro, eo no fotoana izay amboana nofo sy ny filana fiainan-dratsy rehetra eo amin'ny hazo fijaliana. Ary ao tsara fa tsy miverimberina loatra ny teny izay ataoko. Izay le hoe miara-maty amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliantsika. Ombona eo ilay nofo, ombona eo ilay fahotana. Ary rehefa aveo dia rehefa teo Jesosy dia nalevina tany am-pasana izy. Dia tsika rehetra kosa izay atao batisa na izay vita batisa dia nombona teo ilay fahotana. Fa tsika kosa dia levina miaraka amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny batisa ao anatin'ny ranobe. Manana fasana anankiroa tsika eto, fasana ra-panahy, atsiny amin'ny lehilahy ary atony amin'ny vehivavy. Alevina ao androany ny fahotana rehetra rehefa niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fifadikana izay rehetra tao amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanombony nofony sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Dia hoy ny ten'Andriamanitra tahaka nananganana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty ka nandehanany amin'ny voninahitra dia izay atao batisa ihany koa izy dia rehefa miala ao anatin'ny fasana dia mitsangana ihany koa ary mandeha amin'ny fiainam-baovao. Aizany aleloia nareo. Ao aorianan'ny batisa zany dia olona vaovao no hitanao. Dia hoy izy hoe ary rehefa maty Jesosy ka nitsangana tamin'ny maty dia tsy maty intsony ary tsy nanan-kery tamin'ny intsony ny fahafatesana. Noho izany izay rehetra atao batisa dia tsy hanan-kery amin'ny intsony koa ny fahotana ary tsy maty tsy mivelona amin'ny ota intsony izy fa Kristy no velona ao anatiny. Miaina ny fiainam-baovao izy mandra-pahatonga azy any an-danitra. Dia hoy amanjanareo mareta. Tsy hoe vita batisa akory dia rehefa lasa nanota indray, lasa nitsangatsanga indray, niteny ny ratsy indray, nihirahira nyzao tontolo izao indray, nandainga indray, tsia. Fa mila maharitra ianao. Tsy hoe rehefa maty Jesosy dia lasa mivelona tany am-pasana indray izy. Rehefa velona Jesosy dia mivelona tany am-pasana indray izy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia maty indray. Tsy nanan-kery intsony ny fahafatesana. Raha mbola mitohy mivavaka nareo, raha mitohy manompo an'Andriamanitra nareo dia misy hery fanahy masina ao anaty ary tsy manan-kery amin'ny ara-tsony ny fahotana. Izay mahatonga le mareta aza miova. Aleloia. Jereo fa rehefa maty Jesosy, manaraka tsara avy nareo, teo voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tonga Petera, rehefa tonga Jaona nandeha teny amin'ny fasana tamin'ny fitsangana amin'ny maty dia nangarangarana amin'ny fasana, zavatra hitany dia io ilay lamba rery madinika izay namonosana an' Jesosy. Tonga indray Petera sasa kokoa, tsy lolona saritahotra reny, tsy matahotra-angatra, tsy matahotra faty, fa tonga dia niditra tany am-pasana mihitsy izy ary gaga izy fa eo ilay lamba ary ilay mosoara izay nafeny felohan'i Jesosy koa dia nivalona tsara teo. Manambara zany fa Jesosy rehefa nitsangana dia ny zavatra rehetra momba amin'ny faty tena janony tao am-pasana. Dia tahaka izany koa ny olona tao batisa, ajanona ao anatin'ny batistera ny fahotana rehetra.
efa nahita olona venareo mitondra lambapaty mandendeha lambapaty ankoatran'ilay mpivarotra lambapaty ery aninona moa izy eny Anosy dia hoe mitondra lambapaty nandendeha tsy le lambapaty vaovao fa lambapaty efa misy raha kely efa malotoloto na le mosoara iny malotoloto dia iny no nanaovany na iny mosoara iny nandeha nampiasay efa misy raha kely efa nahita venareo miara-manaiky tsy efa mbola tsy nahita fa raha mahita an'izany reo dia mpanosafo zany olona zany avy teny ampasana nazy ahoana zany tahaka zany koa Jesosy tsy nitondra lambapaty nandendeha Jesosy fa lamba vaovao netiny voaka avy tao anatin'ny fasana tsy nitondra mosoara paty no nampiasainy fa mosoara vaovao ny tany aminazy netiny miaraka tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana izy ianao ihany koa rehefa avy atao batisa aza miaraka amin'ny lamba paty tsony ianao aza miaraka mosoara paty tsony ianao alleloia dikan'izany aza miaraka amin'ny ota itsony aza miaraka amin'ny fitsangatsangana itsony mafy be ny alelutsika jiaby aza miaraka amin'ny langa itsony mafy be ny alelutsika jiaby aza miaraka amin'ny fitaka itsony ary mahareta amin'izany zay maharitra amin'izany dia mitovy an' Jesosy aza miverina ny ampasana itsony andehaka lambapaty hoe alaiko indray le lambapaty fa ilaiko iny andeha hiverina ipataloha lava indray aho andeha hiverina iteny ratsy indray andeha hiverina isorotoka indray aho ny olona vita batisa tompoko ka miverina ny fiainany ratsy dia mitovy amin'ny olona anankiray mitondra lambapaty mandendeha raha ao anatin'izany toroteny zany ianao dia hoy amatsy anao androany ary io manomboka androany ko ny lambapaty dia mibebay ianao alleloia zay manahika an'izany atsangana ny tanana sady manao alleloia ary zay atao batisa androany dia mahareta aza miova izany tsy araka amin'ny lambapaty tsony izany tsy araka mosoara-paty tsony zay tsy mananga tananao dia hitako avy aty nahita an' Jesosy eo izany tsy araka amin'ny gantana-paty tsony gantana-paty batongotra faty tsy angamy mafy be le batongotra faty izany tsy araka amin'izany le efa misy raharaha kely le efa somary mamofobofona kely tsy miaraka amin'izany tsotsika efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty tena vaovao halleloia lamba vaovao mamirapiratra ary nandieny re tsy fantatra ny mpianatra fa namirapiratra ny endrika Jesosy ny olona voavonjy ry havana ny olona vita batisa ry havana tsy miaraka amin'ny lambapaty tsy miaraka amin'ny gantana-paty tsy miaraka amin'ny batongo-paty tsy miaraka amin'ny mosoara-paty tsy miaraka amin'ny akanjo-paty tsy miaraka amin'ny zavatra fatifaty tsony tsy miaraka amin'ny fahotana amin'ny anarany Jesosy fa mandeha amin'ny fiaina vaovao dia raha Jesosy dia mahareta amin'izany aza miala amin'izany dia hita fijarana ao afanahinao ianao zany no lalana masaka tamin'era nandeha tamin'izany ireo mpianatra Jesosy nandeha tamin'izany ireo mpaminany nandeha tamin'izany ireo olona be da be olo-masina be da be tsy niaraka tamin'ny fahotana tsony izy masina ny lanitra feno voninahitra zany natao lalana masaka tamin'era zany andehanana ary nisokatra ho azy mivaravarany lanitra ny olona zay mbola miaraka amin'ny lambapaty dia mikatona mivaravarany lanitra fa ny olona zay nitsangana tamin'ny mataka amin'ny fitsanganan'i Jesosy sokatra ho azy mivaravarany lanitra mazava tsara avy atreto atsangano entana zay mazavazavady sy azavady azavady sasany moa dia manangana fotsiny fatoa tsara ianao faharoa lalana masaka hatramin'ela zay le lazaka aminay hoe convention koa ty teny Jesosy mamonjy koa dia manana lalana masaka hatramin'ela ary tsy azo ovany zany tsy maintsy arany zany tamin'ny taona 1970 raha tsy diso fitadidiko zay mety ho daty adina dia nanao fitoriana filazany tsara lehibe tany
ambatona zakana maraparana ny fitetezam-paritany ny révérend Daoud amin'ny faty dia niteny tamin'i Jesosy miverena ny tanin'arivo ianareo eny tsara dia manorena fiangonana ny anarany dia atao hoe Jesosy mamonjy. Io fiangonana izay aorinareo dia fiangonana araka ny fotom-pampianarana, fiangonana araka ny tenga nanomboka teo ary no nitarian'Andriamanitra ny frère Daoud, sœur Daoud andehanao fotom-pampianarana, fampianarana hitondrana ny fiangonana araka ny tenin'Andriamanitra. Dia milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho, na ianao vahiny na ianao fa Jesosy mamonjy, tsy diso safidy akory ianao lasa amin'ity fiangonana Jesosy mamonjy ty, fa tsy rehetra fotom-pampianarana heninao sy hitanao ato dia araka ny tenin'Andriamanitra daholo. Mihina fa niteny tamin'ny frère Daoud Andriamanitra hoe asao manao saron-doha reo, dia nampanaovana antsika ny saron-doha. Ataovy miavaka tsara ny plasy ny vehivavy sy ny lehilahy am-piangonana, dia nampanaovana antsika ihany koa izany. Halleluja. Aza velanao ravaka ireo, aza velanao karazana haingohaingo maro samihafa, fa ao tsotra ireo, dia nampanaovana lahy daholo, satria Andriamanitra no nitarika azy mivady tamin'izany. Dia rao Jesosy asaiko mifady ihany reo dia mifady ihany fotom-pampianarana Jesosy mamonjy, manamaizy azy, tsy misy zavatra nataon'izy mivady ka zavatra avy amin'ny saina fa araka ny ten'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe araka ny tenga sy ny fotom-pampianarako. Zany no lalana masaka teto amin'ity Jesosy mamonjy ty, miangavy ianao ambatsy amin'izao ny lalana masaka izany ianao. Amen. Tsy azontsika taranaka diarina no andeha amorona lalana vaovao. Ohatra hoe lalana vaovao andao indray tsy hanao saron-doha indray, lalana vaovao izany, fa ny lalana masaka tamindela manao saron-doha ny vehivavy. Andao indray rehefa mariazy mba hasiana fanatitra indray, mba hasiana taka ny fiangonana hafa, rehefa misy fahoriana atao am-piangonana mba hasiana fanatitra, dia izay efa nametaham-palorona azy dia rahantsika fa zany lalana masaka tamindela. Manaiky an'izany ve mpitandrina rehetra andeha amin'ny lalana masaka tamindela. Amen. Ndao vakentsika ty tenin'Andriamanitra ity. Alleluia. Jaona voalohany toko faharoa ny 4:4. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona voalohany toko faharoa 4:4. Ary ny aminareo dia izay efa renareo atiany am-piandohana no aoka hitoetra ao aminareo. Antsika tsara ve zany? Ny aminareo zay dia izay efa renareo atiany am-piandohana. Zany nahatonga ny reto ray aman-dreny reto natsangana ety, reo no vatona melakafatra ireo. Amin'ny fiteny malagasy dia hoe soko betona ray vatona melakafatra. Zay efa renareo tany am-piandohana, raha lazana bavy, zay efa rentsika tany am-piandohana ihany, dia zay ihany ny orenanareo ary aza miala amin'izany. Be da be ny olona efa niala teto, tsy hoe betsaka, nisy karazany sasatsasany niala teto. Mbola tanora zazalahy teto no nanana mpitandrina teto zay nanoranay hoe aza mba miovaova zany. Ohatsy izy pasteur Eugène, rahabe mananjara Eugène, miala tsy mety eto mifady amanjarany, tsy mamofo tamandry akory. Zao ny zavatra nampianaranay teto, mbola tanora zazalahy zay, tandremo rahalahy miovaova, tandremo rahanabavy miovaova. Teto ozy izy dia nisy mpanompon'Andriamanitra niaraka taminay teto, dia nandray fampianarana tany akafa. Tadidiky mihitsy zay teny zay, nandray fampianarana tany akafa. Dia rehefa tany dia nianatrandratra tany, dia tany tena anjara nampianariny olona hoe tsisy ho batisa amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina io, zao ny antony, zao ny antony, zao ny antony. Zay ny tenen'ny pasteur rahabe mananjara izeny. Teneveo ozy izy, zay mihitsy mola teneveo dia naverina natao batisa daholo le olona nentin'le rahalahy, batisa amin'ny anaran'i Jesosy indray. Zay ozy izy mahatonga tsy mety an'ty hoe miaino atsy mandeha makaroa mandeha makary fa mivadika. Tsy adiniko izany fampianarana izany ray aman-dreny izany,
na dia efa any an-danitra izy izy mila tazomitsika zany zay efa rentsika tany am-boalohany na iza mampianatra anao ohatran'izao na iza mampianatra anao ohatran'izao lalana masaka tamin'ny ela ihany atsika alleloia za milaza aminareo a fa tsy ho ela ntsony dia ho avy ilay atao hoe mpamina ny sambo zay ampianatra ry dia zao ny atsika dia mety izy fahagagana ary mety izy fananganana maty mihitsy zay le atao hoe fahagagana mamitaka zao ihany ny atsika zay nampianary frera daoda ser daoda ihany io ny lalana masaka tamin'ny ela zay efa renareo hatrany ampiandohana no aoka ho ao anatinareo manao alleloia zay miaraka amika amin'izany alleloia gazety manga zay ty ampelantanako moa ny zany gazety manga izany fa zao ny teny rahalahy daoda ser daoda zahay tamin'nanorana fiangonana Jesosy mamonjy dia tsy nanaiky kambakambana na amin'izy fa nandeha rery zahay hitana ny fotom-pampianarana zay napetraka Andriamanitra ao aminay za mahatonga Jesosy mamonjy tsy mikamana am'tiana mikamana am'rina mikamana am'ry hatramin'izao mandeha rery ny Jesosy mamonjy tsika tsy manaratsy ny tiana manaratsy ny ry zay tsy mety amin'ny seur daoda zay ranona tsy izy neritsy izy tsy mety amin'ny seur daoda zay fa ny atsika no amafizitsika lalana masaka tamin'ny ela alleloia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kortianina voalohany toko voalohany andiny fahafolo Kortianina voalohany toko voalohany andiny fahafolo hoy amantsy anareo ararotinay fiakaranareo eto aho mba azahoanareo mampita ny zavatra avy amin'Andriamanitra aminareo Kortianina voalohany toko voalohany andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy andininy fahafolo misy tenin'Andriamanitra hoe aoka rahalahy ho iray teny ianareo aoka ho iray saina sy iray hevitra ianareo rehetra dia rao Jesosy mazava aminareo ve zany tsy hoe pasteur ato hafa ny zavatra hoentina pasteur ato hafa ny zavatra hoentina fa iray teny tsika rehetra rehefa Jesosy mahonjy raha Madagasikara dia raha hevitra manaiky ve nareo alleloia fa tsy hoe miary hafa ny ty hafa mazava aminareo ve zany za dia lazaiko aminareo fa hatramin'maly za mbola mahazo mesazy satria amin'ny maha-président angamba dia fantatry ny olona numéro hoe amin'ny anina dia misy fiarahantsika rehetra indray jereko tsy pasteur Jesosy mamonjy tsy BCPCA no manao an'ilay fanasana teo izy hoe za tsy hoany ary matetika dia mahazo mesazy tokoa ao anatin'ny telefônina misy révérend ho avy avy any an-dafy hitsena zay ny vato isika rehetra dia za tsy hoany misy bishop zao avy any Afrique du Sud anao séminaire tahaka ohatraohatran'izany le mesazy séminaire mandritra ny herinandro asaina isika rehetra hoeto ny mpino tio zay za tsy hoany miaraka ampiniko satria zay napetraka ny ray aman-dreny zay le nalana masaka tamin'ny ela minao fa tsy anadiso amin'izany Andriamanitra satria manaraka zay nataony frère Daouda mivady manaraka zay nataony pasteur Ratafy ary zay ao aoriana koa ho besy ao aoriana mba miangavy amin'ny anaran'i Jesosy aho mandehana amin'ny lalana masaka tamin'ny ela alleloia dia rao Jesosy aoka ray teny aza manarakaraka ny olona zay miovaova
efa nisy koa teto ny tantaray mpampianatra anay nisy mpanompon'Andriamanitra ihany koa teto niaraka tamintsika teto amin'ity toerana ity fa rehefa aveo dia lasa niala tato amin'i Jesosy mamonjy ary lasa tany Afrika Atsimo tena ndray fampianarana avy tany tena hitan'ny olona tany manao mirakla manasitrana marary manangana amin'ny maty dia ozy izy kay ozy izy ilay Jesosy mamonjy telo loatra toy ny olona manao fagakana toy ny olona manasitrana marary aty andafy nefa jerena manao zay fanao zao tontolo zao tsy mba manao zipo mireparepa tahakany amin'ny Jesosy mamonjy tsy mba telo saina tahakany amin'ny Jesosy mamonjy niverina avy tany izy dia tonga tena anao solomaso ngeza be mivadiny nefa sera tato amintsika ilay vadiny solomaso ngeza be ohatry izany fa tsy ilay solomaso kely ohatriny anareo koa dia tonga tena teneny tamin'ny mpino hoe azo atao ny zavatra rehetra fa ny andafy zay tany tena hita vagagana na hitan'izao nazo dia niova teo izy aza miova mandehana amin'ny lalana masaka tamin'ely zay nampianarina tany am-boalohanao koa tazomitsika rahalasana bavy alleloia tsy nampianatra anay mihitsy frère Daouda tsy nampianatra anay pasteur Ratafa hoe rehefa mivavaka ho amin'ny fanahy masina ireo dia tsy maninona raha misy menjera izy fa pasteur Ratafa nampianatra fa tsy mety menjeranjera tsy avy amin'Andriamanitra liositositra dia arahana eto amin'ny farany zany alleloia nampianatra anay zay zavatra nampianariny reny olona reny ihany sœur Daouda tsy mba nampianatra anay marina fa sœur Daouda anisan'ny tondra fivoazam-panahy teto Madagasikara vehivavy nampiasain'Andriamanitra sœur Daouda nanana izy azy manana liositra Andriamanitra fa izao na dia tamin'ny fotoana nanokanana anay 2 lahy tetsy pasteur Vincent ao anatin'izany marobe zay mbola velona ny akabiaza dia teto zay no nasaina nandoalika fa frère Daouda tsy mba nandena kely nametra tanana taminay na hoe nanositra nay tamin'ny telo ilo sœur Daouda koa tsy hanao an'izany ry havana fa izao zavatra nataony teny vavaka ho anay izy zavatra nampianary frère Daouda aminay dia eo am-pandoliana no andraisany liositra Andriamanitra matahotra mantsy izy sao dia raha olona no andeha hanositra na olona no sao dia izy zavatra hafa fa aleo mihitsy eo am-pandoliana eo am-pivavahana eo amin'ny fifadikana eo amin'ny mandray liositra Andriamanitra ary ny fanokananareo pasteur izy dia tsy nekeny frère Daouda atao hoe fansorana pasteur fa zay fanokanana io fa liositra efa azon'ireo rahalareo teo am-pandoliana sy teo am-pivavahana ozy aho hoe tsy nekena atao amin'i Jesosy mamonjy na vehivavy ray izany dia hanositra na sœur Daouda tsy nanositra dia hoe amantsy anareo tazomitsika tamin'ny farany izany fampianarana izany alleloia dia raha Jesosy raha mampianatra nyity teny ity akory tsy hoe andeha hamely ny olona efa lasa mivadika efa nanomboka tafiangonana any na hoe andeha hamely ny olona efa tsy fantatrony tantarainy ray aman-dreny taminay teto hoe lasa hanao batisa amenaran'i Jesosy anazy any ny azy fa raha mitory an'ity aho tsy famelezan'olona na fahakalan'olona fa fiarovana anao raha lasana bavy efa lalana tsara ty nitondrany ray aman-dreny atsika ity efa lalana masaka ity hitondrany ray aman-dreny atsika ity miangavy anao amin'ny anaran'i Jesosy atazomy zany manao aleloia zay miara-manaiky amiko an'izany aza miala amin'izany mafy be ny aleloia aza miova raha lasana bavy mareta ry ava malala izay efa renareo atany am-boalohany renareo atany am-boalohany dia zany amin'ny mbola tazomatra amin'ny fara-manam-piaviny Jesosy mitsangana zay miara-manaiky amiko an'izany mitsangana mihitsy samy mahazo toerantsika tsirairay avy Andriamanitra le tanareo tsirairay avy amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Jaona voalohany tenin'Andriamanitra milaza hoe
Obolana zava toko faharoa amby roapolo andiny fahafalo amby roapolo. Obolana roa amby roapolo andiny fahafalo amby roapolo. Vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Aza manakitsaka amin'ny faritany ela izay nahorony razanao. Mihaino ve nareo? Aza manakitsaka amin'ny faritany ela. Rehefa eto ny faritanynao a, ino nahorony razanao dia aza kitsaka makarifa dia efa io ny anjaranao. Manana ny razam-be tsika dia ireo ray aman-dreny teo aloha, indrindra ny mpanorona teo fondateur izany, tsy arytsika kisaka izay efa napetrany fa eo tsika. Ny fiangonana katolika dia manana ny azy, ny fiangonana FJKM manana ny azy, ny batista biblika manana ny azy, ny adventista manana ny azy, ny zanaky rekaba dia manana ny azy. Ary reny lazaiko aminareo a, samy tanany nazy tamin'ny farany. Andao tsika Jesosy mamonjy koa, tazomitsika tamin'ny farany atsika. Samy niteny tsy ampiana tsy analana. Mafy be, tsy ampiana tsy analana. Alleluia. Ny afatry rekaba tamin'ny tarana ny faramandiba hoe tsy mahazo maneno divay, na dia tahaka ny eran'ny sorokely dite izy. Dia nekeny taranaky rekaba rehetra zany, satria tenin'ny razany, tenin'ny ray aman-dreny taloha ela be. Dia tsika koa mba hanao taranaky rekaba itsika rahalasana bavy. Rehefa miteny frère Daouda hoe ateto dia ateo. Amen. Tsy miara-manaiky dia atsangana ny tanana. Tahin'Andriamanitra ny mpitandrina rehetra, mpitoro-teny rehetra. Amen. Alleluia. Lazaiko aminareo fa raha misy zahatra miseho amin'ny fiangonana ka tsy mandray fepetra amin'ny mpitondra, dia za mantsara hoe ho vaky mibaraza. Ary dia samy anao izay say patany tsirairay avy dia manjary tsy tanteraka le hoe teny ray. Raha hoe misy mianatra atseroa kanefa tsy nahazo alalana atao amin'ny mpitondra, atao amin'ny BCP sy ny siasin'ny kodisa, dia avela fotsiny hoe andeha ho any fa tsy mba misy fananarana fantsina, dia barazy vaky zany. Dia lasa samy anao izay tiana atao, satria eto Antananarivo dia lazaiko aminareo fa fantatra fa be da be ny fianarana teolojia eto, be dia be. Ny sasany aza vola kely fotsiny alohanao, ny sasany gratuit ankeo, dia samy andeha amin'ny lalany tsirairay avy. Dia lasa izarazara samy manana ny azy. Hafa nitoro-tenin'ny pasteur Norbert, ho afaka ny fampianaran'ny pasteur Vincent, dia ho afa ny anaisy pasteur Toky, dia ho afaka ny amin'ny pasteur Pascal. Fa tsy maintsy misy fepetra, fananarana, fanotsina, toro-teny. Amen. Mba ho teny iray tsika rehetra, mba ho vava iray tsika rehetra, mba ho hevitra iray tsika rehetra, tsy zarazaraina. Ho avy be da be ny fotom-pampianarana maro samihafa kelikely eo fa ho hitanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho avy ary hitondra mirakla reny, hitondra fahagagana reny, etsy sy roa, ary io misy an'izao amin'ny stady ry ony, amin'ny anina ry ony, misy fampianarana ony, seminera ony, ohatran'izao ony, ohatran'izao ony. Ry havana malala, mety hisy fahagagana, fa aza voafitaka ny fahagagana. Zara lasa bavy tasomboko ny anahy. Na misy fahagagana na tsy misy fahagagana, na misy fitahina na tsy misy fitahina, na misy fanasitana na tsy misy fanasitana, fantany fa izao ny lalana masaka hatramin'ela mitondra ho any amin'ny fitsaharana. Nino anefa fanao fivoazam-panah'Andriamanitra, anasitrana marary Andriamanitra, anao fahagagana Andriamanitra, anandritra antsika rehetra Andriamanitra. Amen dia amen. Dia hoy ilay olona anankiray izay nandre Jesosy mahondry zany ilay atao hoe ina moa filazana azy teo, adala metalan'ondro zany nandre Jesosy mamonjy, ka soloana ofany tsy mila. Dia izay tsy marina zany, tsy tanan'ondro raha angamy menanay a, tsy tanan'ondro raha matotiny menanay a, tanan'ondro atao menanay iny ivelesanay aponga zany, tsy tanan'ondro fa tena ondro zay mantolo. Zay manaiky an'izany atsagna amin'ny tanana, tsy meny frère Daouda, sœur Daouda, tanan'ondro maina kely,
sady tsisy taviny tsy misy nofony taolana fotsiny fa nomenanay ondro mafainty matavy tsara misy nofony tsara amena mafy be osy Andriamanitra tamin'ny frère Daouda sœur Daouda miverena ny Tananarivo nareo manorena fiangonana atao hoe Jesosy mamonjy zay fiangonana miorina amin'ny fotom-pampianarana zay fiangonana miorina amin'ny teny tso tanan'ondry zany sa tsy tanan'ondry zay miteny tanan'ondry atsatsangana ny tanana zay miteny hoe tena vatan'ondry any atsangana daholo ny tanana manaiky an'izany ve ianao any olatsako aminao fa vatan'ondry tatony namonjeny Jesosy tatony dahin'Andriamanitra amen tatony nanandratan'Andriamanitra amen tatony nahazaoko vady manaova amen zay nahazo vady tato hoe tatony nahazaoko zanaka manaova amen tsy tanan'ondry mena fa vatany amen faranantsika amin'ny fampianarana fahavenareny amin'izany ozy nareo manino pasteur reo moa manao an'izany toerana hafa mihitsy hoe nambiatran'Andriamanitra teto hoe tsy maintsy miteny an'izany aho aza manaiky rebireben'olona ary zahay hijoro hatramin'ny faran'izay marobe ny rahalanay somary efa niala kely fa rehefa mifandinika taminay dia hoe hiaraka aminareo zay nanenenanay lasa rehetra alleloia ianao Jesosy alleloia napetaka Andriamanitra teto ary hitazona hatramin'ny farany ny lalana masaka hatramin'ela hitazona hatramin'ny farany la tenin'Andriamanitra aza miova tsy miova amin'ny fotom-pampianarana tsy miova amin'ny torite tsy miova amin'ny zavatra rehetra tsy miova amin'ny vavaka ho tahin'Andriamanitra Jesosy mamonjy rehetra